Mandavataona na maintany na fahavaratra tsy mety afaka rano eny amin'ny tsenana Dravongy ambany ary vao maika mitombo izany raha vao misy rotsakorana. Vokany voatery mirobo-drano na mandeha sarety lany vola 400 ka hatramin'ny 500 ariary isaky ny mandeha izay mandalo ity faritra ity raha toa ka voatery mihodin-dalana avokoa ny fiara. Tranga izay mampitaraina ireo mponina sy ny mpivarotra eny amin'ny manodidina no io fiakaran'ny rano io miatraika mivantana amin'ny fahasalamana sy ny asa fitadiavana. Fahasalamana aloha izany dia efa eraha malala fa maloto ny rano miroboka anaty rano ny olona mandeha eto amin'ity toerana ity dia mba mangataka izay mba mila fanamboarana haingaikaingana. Sahirana ny olona mivarotra eo amin'ny manodidina izany dia efa tsy mivarotra nefa ny olona manandrana ka sahirana daholo ry zareo amin'izao fotoana izao na ka betrahan'ny olona mivarotra izany maka vola amin'ny banky daholo dia aiza raha izany mba hitoeran'ilay olona amin'izao fotoana izao. Io izany ritsa dia ohatra miverina amin'ny ritsa dia miverina foana io rano io. Fiantraikany aloha tena tsy mandeha misy ny tsena. Tsy mandeha tena tsy mandeha ny tsena satria ny orana moa vao maina latsaka moa fahasahiranana ny tombo foana. Lasa vitsy ny mpividy mandalo. Mihodina daholo vao mahita an'ilay rano be. Tena sahirana satria rehefa tena orana zao tonga tsary amin'ny rond-point io rano io. Petraka mamotsena fotsiny izany dia mijery mpandalo. Izay ny atao eto. Na eo aza ny fiaraha-mientan'ny mponina, zara fa misy mijery ny fahasahiranan'izy ireo io rano tsy ritra mandavataona io izay mbola niampy indray taorian'ny rotsakorana farany teo. Hatreto raha ny fitarenana mandalo ihany fa tsy mitondra vahaolana maharitra ny tompona andraikitra. Nisy fotoana izy izao nitsoka rano tamin'ilay groupe ireny dia ritra dia vao milatsaka kely dia ohatr'izao foana ny ainana. Ireo izao misy an'ilay SMA ireny tsy haiko hoe hiasa eo. Misy SMA eo amin'ny hoan'io teo dia tsy haiko hoe roviana ry zareo ny hiasa fa ny commune mandalo dia mijery dia vao anontanian'ny vahoaka dia efa hiasa. Tena na maintany ary ohatr'izao foana io rano io. Tena miakatra tsy haiko misy inona vahaolana raisin'ny fanjakana amin'io. Faran'ny taona izany izao tena sahirana. Ireo mpivarotra hitanareo rehetra izao teto daholo ireo dia lasa miakatra tiako. Hoe izy ny varotra moa dia inona no ataony eo? Tsy maintsy ety amin'ny tsy lenan'ny orana izy no mivarotra, tsy lenan'ny rano. Vita iny ny fifidianana be ny tanàna. Andrasina ho ireo mponina ny vahaolana maharitra arosiny ireo tompona andraikitra manoloana ity rano ity. Ireo mponina izay tsy afaka mivezivezy, mitombo ihany koa ny fandaniana, mitombo ny herijika, ahazoana aretina vokatry ny loto.